dia mbola faly miaraka amintsika hatrany a ao anatin'izao fampaherezana foy izao. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavakisika Jehovah-Andriamanitra ray, tsy hainainy tsy hisaotra hidera kalaza ny anaranao, satria na dia ora ny toe-javatra sarotra izay andalovan'ny isambatan'olona, tokantrano ny fiangonana, andalovan'ny firenena, dia tsapanay fa mitsotra mandrakariva ny sandronao, mitondra fiarovana, fahasoavana, fitahiana, kanefa matetika miafina amin'ny masonay izany ka tsy hitanay ny voninahitra ao. Angatahanay aminao dia ny fanahinao masina no anokatra ny masom-panahiny tsiraray avy mba hafantarany fa Andriamanitra miasa mandrakariva ianao. Andriamanitra tsy mamela mirery ny fahorian'ny olonao fa mitondra vahaolana. Izany fanahinao masina izany hitaona ny olonao tombo mba handinika ny sitraponao anatin'ny teninao, mba tsy hitondra faharatsiana eo amin'ny fiainany, fa hita kosa ny lalakaleha izay hitantananao azy araka ny teninao hoe tsy lalana hitondra loza fa hitondra fiadanana. Dia ampaherezo hatramin'ny olonao tompo ny anaranao Jesosy. Amen. Faly mirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe isika, satria fantatritsika ny zavatra natrehan'ny firenena tao anatin'ny fifidianana, natao azy ny fitaintainana, ny tsy fitovizan-kevitra, ny adila politika, nateo ary ny zavatra maro isan-karazany tsy niteraka fomba fijery mitovy, nateo amin'ny sehatra ara-nofo, nateo amin'ny sehatra ara-panahy. Ny zavatra hisorantsika an'Andriamanitra dia azo lazaina fa nizotra tampilaminana ny fanatanterahana, ny fifidianana, ary nivoaka manomboka mivoaka tsikelikely ny vokatra. Kanefa na dia eo anatrehan'izay fomba fijery ny fifidianan'izay aza dia samy manana ny eritreriny ny olona tsiraray avy, ny mpiray firenena, ny antoko politika, eny fa na dia mitondra fivavahana azy, samy manana ny fisainany manoloana ny toe-javatra mitranga sy ny mety ho vokatra aterany. Na izany na tsy izany, tsika tsy hiditra lalina amin'ny tsy fitovizan-kevitra, tsy hiditra lalina tsika amin'izay mety ho fomba fijerin'ny olona manoloana ny toe-javatra mitranga, fa nisorantsika an'Andriamanitra fotsiny dia ny aina tampilaminana ny olona, ary mahatsapa ny tenako eo anatrehan'izay rehetrarehetra hoe mbola mitrehitra ao anatin'ny firenena ny fahendrena sy ny fandalana ny fihavanana. Kanefa matoa entiny izao fampaherezana izao, tsy dia hiditra lalina ny amin'izany rehetrarehetra izany isika, fa amin'ny fampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia misarika ny sain'ny isambatan'olona hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra misy. Mety mieritreritra ny olona hoe inona moa no idiran'ny fivavahana ao anatin'ny fifidianana, fa efa maro ny fampaherezana nentina tamintsika fa Andriamanitra miasa isan'andro isan'andro, tsy amin'ny andro tokana fotsiny, fa miditra mitsehatra amin'ny lafin-javatra rehetra izy, ary mameno vahaolana antonona ny olona tsiraray avy, satria Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, Andriamanitra ny tompon'ny fotoana, izy no mahafantatra ny zavatra ho avy, ary mametraka ny sitrapony mandrakariva izy, ary miezaka manokatra ny saina mampanahin'ny olona mba hatakaran'ny isambatan'olona tsiraray avy, fa io Andriamanitra tsy manary izy io,
mijery ny fahorian'ny olona izy io, mijery ny olan'ny olona izy io. Ary zay indrindra no mahatonga antsika miverina ao anatin'ny soratra masina mba hamantatra hatrany izay tian'Andriamanitra ampitaina. Nisy fotoana nyresahantsika teto hoe manoloana ny toe-javatra ety amin'ity zao tontolo izao ity, indrindra manoloana ny fifidianana, tsy eto amintsika fotsiny fa manerana ny zao tontolo izao ny mahavariana dia tsy maintsy misy korotana foana, misy tsy fitohizan-kevitra. Tsy afa-miala amin'izany tsika, araka ny resahantsika hoe fanavaozana ny fidirana ny fifidianana. Lasa ny mandaha teo aloha dia hiditra mandaha vaovao. Misy fanavaozana tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona tsiraray avy na amin'ny sehatra ara-nofo na amin'ny sehatra ara-panahy. Kanefa izay fanavaozana izay miteraka tsy fitohizan-kevitra, miteraka korontana. Ary indraindray anadinoiny kristianina mihitsy ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Kanefa avelan'Andriamanitra hitrango izany rehetrarehetra izany mba hizahana toetra tanteraka mihitsy ny kristianina, hoe afaka mijoro vavolombelon'Andriamanitra ve amin'ny toe-panahy tokony hiatrehana miady izay andalovana. Ary eo no hamantarana ny tena kristianina marina. Ary na dia ny fahitana fotsiny aza ny tsy fitohizan-kevitra eo amin'ny ivon'ny mpitondra fivavahana mahalasa fisainana, hoe tena miondrika mandinika ny soratra masina ve ny mpitondra fivavahana, ary mitaizan'ny olona hanaiky an'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ve ny mpitondra fivavahana. Kanefa tsy mijanona hatreo ihany, fa ny ivontsika sy ara-babem-bahoaka ny firenena aza, firenena mivavaka, ny firenena malagasy ary ny ankamaroany kristianina. Fa mahatsapa ve fa misy toe-panahy takian'Andriamanitra ao amintsika manoloana n'izay toe-javatra rehetrarehetra izay, ary afaka mijoro amin'ny maha-kristianina tena mahanaiky ny sitrapon'Andriamanitra ve ny olona tsiraray avy. Ohatran'ny mahalasa fisainana raha ny hafatra izay miankina teto hoe ao anatin'izay fanavaozana izay izay tahaka ny mariky ny fahateraham-baovao indray dia tsy mitsahatra ny mamerimberina fa misy hafatra foana napetrak'Andriamanitra nataka ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta. Tsy nilaozana korotana ange, fanenjehana tabataba nataon'ny Egyptiana izay nahakivy mihitsy ny zanak'Israely, ary niampitany ranomasina mena ary vao maika tafahoatra izay le tabataba izay, ka saika natonga ny zanak'Israely hiverin-dalana fa tsy handroso. Kanefa tao anatin'izany ny hafatra goavana napetrak'Andriamanitra dia hoe Jehova hiado anareo, ianareo kosa anginy. Izany hoe tanjona kendren'Andriamanitra dia ny ahatonga ny olona tsy eritreritra na inona fa hanaiky ny vahaolana atolotra Andriamanitra. Ary tena mitondra vahaolana Andriamanitra, ary azo lazaina raha ny toe-javatra mitranga na inona fomba eritreretin'ny olona, nandeha tampilaminana ny fisotro ny fifidianana, na dia teo ara ny fikasana vetsy averoa hitondra fanakorontanana, avy amin'Andriamanitra no nampilamina an'izany rehetrarehetra any. Ary mbola misy kristianina samy joro manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ka raha tena mahay mangina tokoa ny kristianina rehetra hatramin'ny mpitondra fivavahana dia ny zavatra andrasan'Andriamanitra ange dia ny aneketsika ny vahaolana hoentin'Andriamanitra, fa hatraiza ny finoantsika n'Andriamanitra, hatraiza ny faneketsika ny vahaolana tolotr'Andriamanitra. Fa matetika ny toe-javatra mitranga tahaka ny zanak'Israely dia tsy mahatoky an'Andriamanitra ny mpivavaka, ary tsy mahatoky ny vahaolana hoentin'Andriamanitra, ka mahatonga fitohizany tsy fitohizan-kevitra sy ny fikasana hitondra korotana mandrakariva. Kanefa na izany na tsy izany
Andriamanitra nge mijery antsika mpitiavana mandrakariva, miditra antsehatra foana izy manoloana an'izay toe-javatra izay. Tsy mampaninona manao teny averina misy Paoly apôstôly hoe hatraiza ny fankatoavantsika. Tenin'Andriamanitra no resahantsika fa tsika tsy hiditra mihitsy hoe andeha an-dany amin'ny ndrina, andeha hanohatra ndry, fa mitaona kosa ny saina tsika mpivalaka hamantatra ny soratra masina. Mety makalilo ny sofintsika ny mandre ny teny ny soratra masina ary indraindray ho dia tsy hita zany rehetrarehetra zany, satria na dia ora ny teny Jehova hoe Jehova hiady anareo nareo kosa angina, tsy mahay mangina mihitsy. Ary ny kristianina ny tsy mahay mangina mihitsy, mpitondra fivavahana ny tsy mahay mangina mihitsy, tsy mitondra fitaizana antonona tsara ho an'ilay vahoaka mba hiadana any. Fa matetika ny zavatra mitranga dia te hampiseho ny fahaizany, te hampiseho ny voninahiny, te hampiseho ny fahefana zay anana, tsy mamela an'Andriamanitra hiditra an-tsehatra, fa te hitondra vahaolana ohatra ny mieritreritra mihitsy zany. Fa le zanak'olombelona dia ohatra ny mahita vahaolana tsara lavitra noho ny vahaolana hoentin'Andriamanitra. Raha mijery amin'ny tony teny tony Romanina 7:10 izay efa fantatritsika tsara, baketsika ny 1:1 ka hatramin'ny 1:5 hoe hatraiza ny fanekentsika, fa vahaolana apetrak'Andriamanitra nge io e. Ary tena miditra an-tsehatra mihitsy Andriamanitra, tsy amin'ny andro iray fotsiny fa ny fiainan'ny olona andavanandro. Aoka ny olona rehetra ho samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana fa tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Matetika tsy ankatoavin'ny olona zany rehetrarehetra zany, tsy misy zavatra tanteraka zany raha tsy avelan'Andriamanitra hitranga, na soa io na ratsy. Araka ny teny Job hoe tsy ny soa ihany ange no raisitsika avy amin'Andriamanitra, fa ny ratsy koa hoe fa misy antony matompotranga reny toe-javatra reny, hizana toetra ny olona sy hanamboarana ny olona mba hanampinoana velona sy hatoky an'Andriamanitra. Ka ny fahefana, tsy misy fahefana afa-tsy izay voatendrin'Andriamanitra ozy. Ary manahirana le tenin'ny Paoly manaraka hoe izay manohatra ny fahefana ozy dia manohatra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohatra dia azo fanamelohana. Mba hampisaitsainana antsika zany hitodika ao amin'ny vahaolana hoentin'Andriamanitra. Fa ny mpanapaka ozy tsy mba tahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany, ary tsy hatahotra ny fahefana avy aminy. Tianao ozy ataovy ary izay tsara dia azo dera avy aminy ianao, fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsara anao. Fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora fa tsy entiny foana toy ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy, koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa. Ary izay matetika mampisy adevitra eo anatrehan'ny olona, satria matetika ilay fisainan'ny olona foana no mibahana ao anatiny, tsy manaiky an'izay le zavatra mitranga rehetrarehetra na ny fahefana izay misy izay tsy eken'ny olona mihitsy hoe avy amin'Andriamanitra. Matoa mipetraka zany rafitra rehetrarehetra zany, kanefa dia misy ny vahaolana apetrak'Andriamanitra hoe tsy hatahotra fitondrana na tsy hatahotra fahefana va no tianao, dia inona ny vahaolana? Tsy ny andeha hiady amin'ilay fahefana na amin'ilay fitondrana, fa ny vahaolana apetraka ny tenin'Andriamanitra atao izay tsara. Asehoy fa mpanompon'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamarinana ianao, ary ny fijoroana amin'ny fahamarinana dia miaina amin'ny fahamarinana, mangina eo anatrehan'izay mba ho fitaratra ho an'ny manodidina, mba hifindra izay toetra tsara izay ho amin'ny manodidina. Ary zany rehetrarehetra zany dia tenin'Andriamanitra fa hatraiza ny faneken'ny olona n'izay le vahaolana hoentin'Andriamanitra izay. Mampatsiaro ihany na dia efa niresahantsika teto azy, Petera 1:2 dia ny 3:12 ka hatramin'ny 4:9. Ary noho ny tompo izy dia manekeza izay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny raha namaly izay manao ratsy izy, fa hopidera izay manao tsara. Fa toy izany ny sitrapon'Andriamanitra izay hampanginana ireo tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaova-tsoa,
fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'andriamanitra maneke no ny tompo zay rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy ary zay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe voatery tsy maintsy miditra kely ao ny atrehan'ny toe-javatra mitranga eo anivon'ny firenena satria miditra antsehatra mihitsy andriamanitra nge mampiasa ny olona amin'ny fifidianana amin'ny fametrahana mpanjaka amin'ny fametrahana ny ravitra zay misy ary matoa tanteraka de araka ny voasoratra tary amin'ny romanina toko 7:20 tsy misy fahefana tsy misy ravitra tafapetraka raha tsy avy amin'andriamanitra fa zay manohatra zany ravitra zany azy de manohatra ny voatendrin'andriamanitra fa mbarinky mipetraka atraiza ny faneken'ny olona le sitrapon'andriamanitra indraindray mamperitreritra toe-javatra misy satria tsy tena ao anatin'ny fon'ny olona ny tenin'andriamanitra zay tonga ary indraindray ny tena mampanongo tena ho anay mpitondra fivavahana de na zay mpitondra fivavahana azy tsy tena tafalatsaka amin'ny fandalinana tsara ny soratra masina ka mampita zavatra diso any amin'le olona ka mahatonga fisavorotahan-tsaina sakely natonga atsika ny teny teto raha tena mpitondra fivavahana marina manoloana ny toe-javatra sarotra de manao tahaka ny Mosesy satria nahazo afatra tamin'i Jehova dana teneno ny zanak'Israely ny Egyptianina zay hitanareo any tsy hitanareo tsony mandrakizay Jehova hiado anareo fa nareo kosa ny teny lazao ny zanak'Israely mba handroso afatra napetraka de zay ko ny tokony anjara ny mpitondra fivavahana ampianary ny olona angina ampianary ny olona anaiky ny fahefana zay misy ampianary ny olona anaiky zay rehetra voatendrin'ny olona na mpanjaka na mpanapaka ampianary ny olona mba andeha ho amarina zay ny zavatra andrasan'andriamanitra kanefa na izany na tsy zany nefa na eo ary zay tenin'andriamanitra tsy voasakana mihitsy angely korotany araka mitatsika fa io andriamanitra io mahafantatra ny zavatra ho avy izy io ary zay no natonga atsika nandray n'lay tantara ny fifidianana tamin'ny andro ny zanak'Israely tamin'ny nanendreny Jehova ny Davida avelan'andriamanitra nge hanolotra olona arak'izay tiany ny olona tamin'izany vanim-potoana zany de nitenen'ny Jehova mihitsy tsy mba tahaka ny fijerin'ny olona ozy ny fijerin'andriamanitra fa ny olona mijery zay miseho ivelany fa andriamanitra kosa mijery ny fo zany hoe le toetra n'le olona ho apetraka ary andriamanitra matoa mifidy olona de mahafantatra koa izy ny rapitso tsika zanak'olombelona nge na zay voatendry azy tsy mahafantatra ny zavatra hitranga rapitso ny zavatsarotra tsy maintsy andalovany fa andriamanitra no mahafantatra de melo izany kanefa ampiasainy ny vahoaka mba hametrahan'ny olona tia apetraka mba ahatonga an'izay olona apetraka zay ho afaka hijoro tsara hisedra ny zavatsarotra amin'ny ho avy zay tsy hitan'ny akamaroan'ny olona tena manaitra ohatran'ny mampiverina kely ny saina ny tantara nisy tamin'izany vanim-potoana zany fa na tsy tonga ary Davida tonga de nandray ny fahefana mampanjaka azy de nimporofon'andriamanitra nefa melohany na nisorana azy tena ho mpanjaka hitantana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany fa afaka tena nisedra ny fahavalon'ny firenen'Israely mihitsy izy nandray andraikitra tamin'izany mba ho borofo fantatry ny zanak'Israely ny miaramila rehetra ny mpanjaka ry Saoly ny mpiray-tampo taminy tamin'izany vanim-potoana zany hafa ny olona fidian'andriamanitra na de tsy nankasitrahana izy ireo ary Saoly de nitaona olona mihitsy na niantsika ny Davida vokatry ny fielonana ary nikatsaka mihitsy hamono any Davida zany hoe tsy manaiky le voatendrin'andriamanitra kanefa tsy nahatanteraka ny fikasany i Saoly sy ireo miaramila zay nentiny hikatsaka ny ainy Davida tsy nahafaty any Davida mihitsy izy teo anatrehan'izay rehetrarehetra fa namporofon'andriamanitra kosa nefa hoe io le olona ny fidiko ary nataony hita toko hita pireneny
le heriny davida zay nentehitra tamin'andriamanitra afaka mitondra vahaolana tsy ho antenany fa ho an'le firenena mihitsy ny aty tamin'ny fahavalo mitady amely ny fireneny Israely melohany tena anosorana azy ho mpanjaka de efa nandray andraikitra sahady de tandindon'le toetra tamin'izany vanim-potoan'izany tamin'ny andron'i Jesosy ary io no mahadiso hevitra ny olona matetika satria ny olona na ny mpitondra ara-nofina ny mpitondra ara-pivavahana tsy mahatsapa ny zavatra ho avy mihitsy fa le voninahiny le lazany le fahaizany no enti mitondra vahaolana tsy manaiky mangina eo anatrehan'izay rehetra zay tsy mitaiza ny olona mba hangina ka raha miverina kelitsika amin'ny madio satria mbola fakafakaitsika hoe hitondra makaiza ny fialonana hitondra makaiza ny fankahalana hitondra makaiza ny fanaratsiana hitondra makaiza ny fikatsahana fiampangana sy ny famonoana vokatry ny fialonana fa hitera-doza hifototra ao amin'le olona tsy manaiky ny sitrapon'andriamanitra nge zany de raha mijeritsika ny Matteo 7:20 raha iverenantsika kely Matteo 7:20 tamin'izany vanim-potoana izany tantarany Barabasy sy tantaran'i Jesosy ange teto amin'izao tontolo izao hoe tsy nisy ota tao aminy tsy mba netraketraka taman'olona izy nampiseho fitiavana izy niaritra ny zavatra rehetra izy nanafaka ny olona tamin'ny fatorana izy nanasitrana izy nanao fagagana tsy tamboisaina izy mitondra soa ho an'ny olon-drehetra tamin'izany vanim-potoana izany ary tsy vitany ho an'ny jiosy fotsiny fa nanjaintilesary ireo Samaritana ireo olona marobe zay mitady vahaolana tamin'i Jesosy de zao nandeha tsy nisy tsiny teo anatrehan'ny olona ary fatapoko fatam-pireneny zany rehetrarehetra zany io Jesosy zay ivavahantsika io mba hisintomantsika lesona hoe zay keo ve nitoetratsika zany hoe tena tonga lafatra ny fiainany teo ny fiarahamonina nitondra soa an'ny olona na tonga avany teto ary nitanjona nikendren'i Jesosy de zao mba hampatsiarovana ny olona fa tsy eto amin'izao tontolo izao eto ihany ny fiainana fa misy ny fiainana mandrakizay nitsinjo lavitra kanefa nampahafantatra ny olona kosa niady tsy maintsy andalovana eo anatrehan'izay fa hisedra zavatra sarotra ho enjehana eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray tena nanaitra te amin'ny Matteo 7:20 le toetra ny mpitondra fivavahana ny 9:20 sy ny manaraka iverenantsika kely ary ny loha ampisorona mba milolona ny taona ny vahoaka ozy mba hangataka ny Barabasy ary hamono an' Jesosy fantatry ny olona koa nefa Barabasy izany tsy nahafantatra azy na jiosy na jaintilisa tamin'izany na mpivavaka na reto lohan'ny mpisorony reto fa ty Barabasy ty matoa voatazona de fa olona melohana ho faty fa raha avotsitra eo io te korotana manjo ny firenena satria mpamono olona mpamaky trano tena tsisy azo natao hoe tsy azo alefa mihitsy fa de mitondra faisana tsisy fandripalemana mihitsy ampitondra faolina ny fiarahamonina raha io avoaka tao fantatry reto mpitondra fivavahany reto zany fantany keo nefa Jesosy fa tsy nisy tsiny fa ny alina fotsiny izy any Jesosy Kristy teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany de rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray tena safidiny Pilato mihitsy ange be deabe ange ny olona voatazona ponja tamin'izany naninona tsy mba olona tsaratsara tao no navoaka satria isaky ny tonga ny andro firavoravona de fomba ny mandefa olona anankiray mahazo grasy ohatrany hoe grasy présidentielle ahafahana mahimaimpona fa misy ny olona tsara fitondratena tao fa le tena ratsy indrindra no navoaka ny Pilato Barabasy
sa Jesosy ny tianareo alefa satria na de jentilesary izy de nafantatra fa tsy rariny nataony reto olona reto nanolotra n Jesosy mba vonoana ho faty de mba hahafahan'ny olona misafidy raha Barabasy no aza ho alefa de mba heritreritra ny olona hitondra faisana amin'io zay fa leo Jesosy zany hoe mitetika mba hanafahana an' Jesosy Kristy fa vao mainka hitazomana ny Barabasy kanefa ny zavatra mitranga milohampisorona mba milolona ny taona ny vaoaka ozy mba hangataka amin'ny Barabasy ary amono an' Jesosy zay le hoe tsy mahajery ny rahampitso fa raha vao avoaka io nge Barabasy de hitondra faisana ny olona fa vokatra le fitaka satria mpitondra fivavahana no nanome fony vahoaka andefa ny Barabasy de tsy nahajery zay zavatra hiatra aminy mihitsy le vahoaka fa tonga de nanaiky n'le vava mpitondra fivavahana Barabasy no alefaso fa tsy fantany hitondra faisana nge izy le vahoaka mihitsy ny andro tsy lavoloha le vahoaka mihitsy ny tsy hisy fandripalemana ao anatiny io fa nanaiky fotsiny izy fa ny gouvernoura ozy namalika nanao tamin'ny hoe izy moa amin'izy roa lahy tianareo alefako anareo de hoy izy Barabasy de hoy Pilato taminy ka ahoana kosa ary nataoko am' Jesosy zay atao hoe Kristy de hoy izy rehetra aoko ombona amin'ny hazo fijaliana fa hoy ny gouvernoura inona ary ny raha tsy nataony fa vao mainka ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka ombona amin'ny hazo fijaliana izy zany rehetrarehetra zany natonga ary inona ny natonga an'izay rehetrarehetra zay avy amin'reto mpitondra fivavahany reto ry amin'ny 9:20 ange fa 7:10 sy 9:20 ko noho ny tafankona teo ny olona de hoy Pilato taminy iza moa no tianareo alefako ho anareo Barabasy sa Jesosy zay atao hoe Kristy fa fantany fa fialonana ozy no nanoloran'ireo azy rehefa ny fialonana an'io tsy mahajery tsony ny zavatra hitranga rehefa ny fialonana ny tonga de lasa mitetika famonoana de tsy mahajery tsony loza amina tambo hiatra aminy ary io nefa amafisiny reto lohan'ny mpisorona mba amin'ny loolona zay nitona ny vahoaka mba hangataka amin'ny Barabasy fa hamono an' Jesosy Kristy satria tsy mahajery ny zavatra ho avy vavokatra le lonolony de ny apanga de le olona tokony hitondra fahasoavana io ny tetiavinao vonoana mba lahy fisaratsiana am'izany ange raha zany toe-javatra zany no mitranga io Andriamanitra io ange izy mitondra vahaolana ary zay no intsona ny kristianina hoe manety ny vahaolana napetraka Andriamanitra fa rehefa tena izivozivika io nefa ny olona hoe anka le vahaolana nentinao Jehova tsy kenaiky de misy vanim-potoana mipetraka indray Jehova de avela mihitsy le sitrapon'ny olona no tanteraka kanefa matoa tanteraka indray le sitrapon'ny olona de zay ko ny sitrapon'Andriamanitra mba ho famaizana an'le olona avy aloha hivoaka tao Barabasy de aloha hitaty ny vokany eo fa rehefa mitaty ny vokany eo de hitany tsara zany tsy manaiky ny vahaolana hoentin'Andriamanitra zany tamin'izany vanim-potoana zany tsy nitantarainy navotsotry Barabasy fa tsy azo lazaina mihitsy fa tsy nisy filaminana teo amin'ny fiarahamonina afaka Barabasy no mona le mitondra ny fahasoavany fa le olona tsy najery ny zavatra hitranga ary ny tsy fantatry ny olona reto loha mpisorona reto mpisorona reto mpisorona be tamin'izany vanim-potoana zany zay fantatra ny tantara ohatra fotsiny tamin'ny vanim-potoana nahazo vehivavy azo olona tanana ny jangajanga ary nitaona ny olona mihitsy samy mitondra vato amely an'le vehivavy reto mpivavaka reto nakafanahan' Jesosy Kristy kanefa rehefa nilazain'ny Kristy ny marina inona ny zavatra mitranga lasa nitsoaka tsy moramoratra mizokonjokony ka hatramin'ny jandrajandrana ny fefarany reto mpitondra fivavahana reto ange tamin'ny andron'i Jesosy hitaty ny vokany eo ny vahoaka fa aveo izy hitsoaka tsy moramora ohatra ny tsy izy ny tompo-kevitra nampandefa ny Barabasy mahay miala olana amin'izay izy rehefa aveo
ohatrany tsy izy no hoe vino ny zavatra ratsy rehetrarehetra, ary zany zavatra tsy tiatsika ho tanteraka eo amin'ny firenena. Tsika tsy afaka ilaza iza ny Barabasy, iza ny maka ny toeran'i Jesosy, fa mampieritreritra kosa ny tompon'andraikitra rehetra. Sao sanatria re olona rehefa iziriziry ange ny firenena, rehefa iziriziry ka tsy jery ny zavatra mety hitranga, rehefa iziriziry ka tsy anaiky ny sitrapon'Andriamanitra, dia io ny zavatra hitranga avelona amin'Andriamanitra. Andray ny safidy ny olona hoe tsy alao ary Barabasy, fa rehefa votsitra eo Barabasy, inona ny zavatra hiatra amin'ny olona, iza no mena tsiny rehefa avy eo, fa mitondra fivavahana hitsoka izy, mitondra fivavahana tsy seho tompon'andraikitra ny amin'ny zavatra hitranga izy, fa ny vahoaka izay tsy nandinika tsara ka nieno ny feon'ny reto olona reto no hitato ny vokany eto. Tamin'izany vanim-potoana izany voatazony Jesosy, Barabasy no nalefa, ary zay fandefasana amin'ny Barabasy zay mba ho tsapan'ny olona ny safidy izay ho raisiny, mba ho tsapan'ny olona hoe satria tsy nanaiky ny famonjena vitan'i Jesosy dia tatazo ao raha ny vokany. Dia inona ny vokany amin'izao vanim-potoana izao? Feno Barabasy manerina n'izao tontolo izao, ary raha tsy mitandrina mbola izy Barabasy koa eto amin'ny firenena. Fa ny tompon'andraikitra ambony afaka amin'izany ange, afaka miala izy, afaka miala amin'ny mpitondra fivavahany, fa isika vahoaka misy ambatan'olona izay tsy nahajery kory ny sitrapon'Andriamanitra, fa nanaiky satria olona manam-pahaizana ireo, olona nianatra ireo, olona manana fahefana ireo, tsy nijery tsony ny famarinana ny soratra masina, nanaiky an'izany, mandeha eo Barabasy, ikaikaiky eo daholo ny olona. Ka eo ny isaritana an'izaytsika hamantatra ny fialona an'io tsy ajerevana ny zavatra mitranga any aoriana. Ary matetika nefa ny sitrapon'Andriamanitra tena tsy tsapan'ny olona zany, hitondra fiadanana ho azy ange, mangina fotsiny izy dia manaiky ny fahefana zay misy izy, manaiky izay rehetra voatendrin'ny olona izy, manao ny tsara sy manao ny marina izy, fa hitany vokany rehefa avy eo fa isy zavatsoa hiatraminy. Fa rehefa tsy anaiky angina ny olona, misy vanim-potoana hipetraka ange Jehova, kanefa raha mipetraka Jehova malahelo koa angeny, fa izy manafainjanany tavelany mihitsy ny olona andeha amin'ny safidiny dia mitato ny vokany ao daholo. Kanefa rehefa hiatra amin'ny olona ny vokadratsiny rehetrarehetra, ny tompon'andraikitra ambony miala amin'izay rehefa avy eo, ohatrany nanao tsara izy, ohatrany nadio izy. Ary eo ny isaritana an'izaytsika hoe firenareo olona amin'ny soratra masina, jerevo ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra, jerevo fa misy mbola tanàn'Andriamanitra mitsotra ange, dia ekeo ny sitrapon'Andriamanitra. Aza refesitsika arak'izay itiavantsika azy, fa matoa avelan'Andriamanitra hitranga mahasoa, dia matoa sy mino fa isaintsaina ny tena mpivavaka marina, isaintsaina ny tompon'andraikitra rehetra, isaintsaina mitondra fivavahana rehetra, manoloana ny fomba hita izany ny olona, mba tsy ho isika mandeha hangataka amin'ny Barabasy. Tsika tsy handeha maritra iza ny Barabasy, fa le safidy izay raisina no mamaritra le olona ho alefa izay ampitondra faisana ny vahoaka. Ka matoky sy mihina fa ny fahendren'Andriamanitra dia ho amintsika mandrakariva. Mbola hitohy hampahery antsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, ampahafantarantsika ny lalina tokony hizorantsika, fa sitrapon'Andriamanitra eo ange tsy misy mahasakany, kanefa ny sitrapon'Andriamanitra sarotra ny manaiky izany, satria tsy mahatsinjo lavitra isika, fa rehefa tena tojo ny toe-javatra mitranga dia vavolombelona amin'izany. Jereva ange ny tantaran'i Davida izay mbola hiverenantsika ny manaraka, mba hamantarantsika hoe hitondra makaiza ny fialonana, hitondra makaiza ny fiambangana,
hitondra makaiza ny fanaratsiana fakavakaitsika mba tsy ho tafalatsaka amin'izany satria raha toetra takian'Andriamanitra ny kristianina tsy mialina zany, tsy mararatsy zany, tsy epanga olona zany. Ny toetra takian'Andriamanitra ny olona mangina manaiky ny sitrapon'Andriamanitra dia mivoaka ho mpandresy mandrakariva. Voninahitra n'Andriamanitra reriany vavakisika. Sotranao Jehovan-Andriamanitra iray no miteninao indray, mamerina ny olonao amin'ny laoniny mba hanaiky ny sitraponao izay misy fiadanana fa tsy loza araka ny eritreretin'ny olona. Fanahinao masina iaso anatin'ny fony tsiraray avy mba hahay angina mandrakariva tompo, anam-pahendrena, mandala fihavanana, tsy fanaratsy, tsy ho be velonana, nanaiky ny sitraponao hatrany dia mivavaka ho an'ny firenena. Fantatrao miady mafy, fahasahiranana mianjady. Ina moa ny zavatra tsy hainao Jehova? Jereo ihany koa ny mpitantana rehetra apetraka ny belan-tananao mba mifanahinao nanokatra ny masom-panahiny izy ireny, mba ndeha ampahamarina ny eo amin'ny toerana izay nametrahanao azy. Dia matoko sy meny fa raha niaro ty fireneny tenao dia mbola hiaro azy hatrany. Saotra ray ao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ny velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.